Nanao fanambarana nangataka ny hanafoanana ny fifidianana ireo vondrokely rehetra sy ny SSM miaraka amin'ireo fikambanan'ny mpianatra avy amin'ny faritra 13 sy ny firaisamonim-pirenena ary ny fikambanan'ny mpanao gazety anio 7 novambra. Tsy eo izy ireo lavina fifidianana amin'ny 20 novambra izay mitondra any amin'ny krizy sy fifandrafian'ny malagasy amin'ny malagasy. Fanambarana araky ny efa nambaran'ireo hery misy eto amin'ny firenena noho ny tsy fisian'ny tontolo sahazy ho an'ny fifidianana amin'ny lamina mangarahara sy eken'ny rehetra indrindra amin'reto lafiny manaraka ireto. Voalohany, ny fanisana ny mpifidy izay nahitana fa nisy ny tsy fahatomombanana ka nahavoailika ny 300 mihoatra ny olom-pirenena. Faharoa, ny tsy fisian'ny fitokisana ny rafim-pifidianana sy ireo mpikambana ao amin'ny senisy ny ACC. Fahatelo, fanitsakitsahana ireo fitsipiky ny fanjakana tandalana. Fahaefatra, fanendrena ny gouvernemanta iraisana nataon'ny ACC izay mifanohatra amin'ny foto-kevitra sy ny fanahin'ny lalam-panorenana. Fahadimy, ny fivoriana tsy ara-potoanan'ny antenimieran-doolona nankatoavin'ny gouvernemanta nitarika ny fanesorana tamin'ny toerany ny filohan'ny antenimieran-doolona sy ny fanendrena tsy ara-dalàna filoha hafa. Fahaenina, ny fanemorana herinandro fotsiny datim-pifidianana. Fahafito, ny tsy fahalalahana manatanteraka fivoriana sy maneho hevitra izay mbola arahana herisetra avy amin'ny hery famoretana sy samby olon-tsotra. Fahafito, fandikana kitsirano ary tsy misy famaizana ny lalam-pifidianana mandritry ny fampelezan-kevitra. Fahavalo, ny tsy fahafahan'ny olom-pirenena misitraka feno ny fampelezan-kevitra. Manoloana ireo toe-javatra ireo izay mampiseho mibaribary fa tandindondoza noho izay efa niainana hatramin'izay ny demokrasia miampy ny fizirizirian'ny fahefana misy anosiosy ny lalàna sy hampanjaka fomba fijery tokana jadona dia nanapa-kevitra ny vondrona sy ara-iasy ireo hery velona eto amin'ny firenena mba hisorohana ny fahamafisan'ny krizy ka mety hiteraka fiantraikan'ny ratsy eo amin'ny fiainan'ny mponina sy ny mpisehatra ara-toekarena nefa iaraha-mahalala fa mbola tsy tafarina tamin'ny takaitra vokatry ny krizy 2020 sy ny Covid teto amintsika. Noho izany, izahay rehetra manao siniany ity fanambarana ity, fiarahamonim-pirenena, ny syndika, mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo, manao gazety dia mitaky voalohany fanafoanana ny fifidianana nambaran'ny ACC atao amin'ny 19 ny volana novambra izay hitarika krizy mahery vaika na herisetra efa mampitondra fahoriana sy faisana ny vahoaka. Faharoa, ny fanatanterahana fifampidiniana eo amin'ireo candidat 13 sy ireo ampilafy ary hery velona voakasika mivantana amin'izany. Tsy tokony hifarana ny dinika raha tsy misy ny fifanarahana politika mitsinjo ny tombotsoa ambonin'ny firenena. Manomboka izao izahay dia andray ny fepetra ny fanandrify aminay tsirairay avy sy arahana misala anerena ny fanafoanana ny fifidianana amin'ny 19 novambra 2022 avy zao ary mandra-patanteraka ireo fitakiana ireo. Aza atao sorona izahay sy ny malagasy tsy afa-mitaraina foan'ny fifidianana amin'ny 19 novambra andao iresaka Antananarivo fa 7 ny volana novambra 2022. Tsy misy mitombina intsony ireo fepetra hitondrana ny fifidianana eto Madagasikara hoy ny solotenan'ny firaisamonim-pirenena. Tsy malalaka, tsy mangarahara ary tsy misy fitoniana ny fifidianana amin'izao fotoana izao ho hiatrany izy. Tsy olana aminay izay olany eo fa ny zava-misy amin'izao fotoana izao ary na ny an-daniny na ny ankilana samy manana ny fahalemeny daholo zany ireo. Fa izay reto matombo tambatra zany misy antony lehibe. Izay firaisamonim-pirenena aloha izay tsy manam-bola, izay tsy manana fahefana, izay tsy manana basy. Fa ny zava-dehibe dia le firaisan-kina ny fisina masy kritika angeza be ohatr' izao zany dia efa tokony ampieritreritra. Zay mbola tsy afaka hiteny eto hoe isy blocage na inona na isy filaharana na inona tsinitsina fa izay fiarahana lehibe zay dia efa mitory zavatra lehibe zao antsika menakafo satria tsy takona fenina tsony aloha atony tafika amin'ny fatanana fa tsisy mitombona tsony zany le fepetra anankitelo hitondrana ny fifidianana eto Madagasikara. Tsy malalaka le fifidianana
be da be ny zava-takotantonana tsy mangarahara le fifidianana araka ny voalaza teny hoe efa telopolo isanjato mpifidy a tsy tafiditra ao anaty lisy mpifidianana ary aminareo reo mino aho fa mbola misy tsy manana karaha-mpifidianana indrindra any amin'le toerana atahoran'le olona te olany zany a nanaovana jugement supplétif sy ny carte d'identité nationale tsy misy fitoniana le fifidianana am'izao fotoana zao milaza azy samy teny hoe nitono zany ny tontolo ny fifidianana amitsika am'teny zao a fa fifampiatsiana faharatrana famonoan'olona fanagadrana zany zava-misy eto Madagasikara am'izao fotoana zao de zay no mahatonga an'le fiarahany eto am'izao fotoana zao ary manateny zay fa anana an'izay hery zay anankitelo nyresahako teo a rehefa mitambatra zany a mba ahafahana mampivadika an'ity ty ho tonga any mangarahara malalaka sekelombelo. Misy fiatraikany ratsy eo amin'ny asa fanaovan-gazety izao toe-zavatra mandalo eto amin'ny firenena izao. Hoy filoha nasionaly iraisan'ny mpanao gazety eto Madagasikara. Fa arakaraka ny mampitarazoka an'le izy mampitombo ny mpanao gazety namantsika maratra eny an-kianja. Lafiny anankiray zany zay. Eny an-kianja ihany koa lehibe ny fitaranana voarainay amin'ny fédération tsy eto Antananarivo ihany fa na mpanao gazety namantsika eny amin'ny faritra azy manangana vaovao. No hoe manana fahasarotana maka ny vaovao noho ny fihetsiky ny tompon'andraikitra sasany zay tsy mankasitraka zany ligne éditoriale misy an'izy ireny efa tontolony izy ireny amin'ny fanakana vaovao zany hoe mbola hitatra lavabe zao ty Kristy dia mazava be fa dia hitomba misy any maratra amintsika mpanao gazety dia hiasarotra foana ny fanangonantsika vaovao anatin'ilay izy dia zay ny hijoroana zany hanamafisana ny antram-piarahamonimpirenena hoe andao atao izay anerena no sehatra politika rehetra ifampiresaka manoloana ny fifidianana miteraka adihevitra dia ny anankiray ihany koa amin'ny resaka fahalalana asa fanaovan-gazety nisy aky na efa tombondainy efa azontsika teto Madagasikara fahalalana maneho hevitra fahalalana manangom-baovao sy ny lafiny ny famatotra amin'izany dia mahatsapitsika ny amin'ny hoe miaratsy indray zany fepetra zany amin'izao fotoana izao miaratsy zany dia ny crise politika zany fiondana ny ty ahafahantsika tena miady varotra koa sika mpanao gazety hoe izahay koa dia ampiatrao amin'ny toerana misy anay manomboka eto ajao amin'izay ny ligne éditoriale misy anay tsirairay avy dia avy aloha zay alalaka tena ianoka ny sata mahizay anay ianoka ihany koa ny fahafahana miaro anay amin'ny fanatanterahana ny asanay dia manao adisisika zany tsika mpanao gazety manoloana le kiondalana misy an'le firenena hoe raha mieritreritra ny mpanao politika efa andalana ny firenena amin'ny alalany hoe fampanarahan-dalàna sy ny sisa tsika mpanao gazety ihany koa anaty zay dia miady ho an'ny fanamafisana ny zontsika mba haneoriana any ninninona zava-mitranga eto amin'ny firenena dia mba hipetraka amin'ny tena toerana misy azy amin'izay ny asa fanaovan-gazety hitovytsika rehetrarehetra nazarazarainy ligne éditoriale samy manana ny azy isaky ny orinasa azy tsy fanenjikitsika tsy fanaratsitsika fa dia manao ny asantsika kanarana sekitsiko mba hialana ny menace sy dia zay ny antony hijoroany any ny fédération zany manohana n'ilay fiarahamonimpirenena samy hafa manainga ny hery politika ifampiresaka.